tadidy. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsirondro tolozato, atemo folo. Inona zany ny tena mahavariana ny Joanne? Zary maman tena variana amin'ilay olona manan-kevitra be reny. Fa maninona reny tsy mitovy amin'ny vahoaka e? Dikany hoe ndry zany tsy dia manan-kevitra loatra fa ny olona be hevitra be. Mety tsy dia tena misaina tokoa a? Ka jere mamony e, olombelo loatra anahy ihany no nahavita nanan-kevitra amorona fiaramanidina. Dia fa maninona reny tsy mahay an'izany? Any amindry any misy an'ilay efa endrik'Andriamanitra nataon'Andriamanitra ny anatin'ny olona tsirairay. Ilay mpamorona efa misy any. Fa izao tena mila trandrahana ilay izy. Tsy mieritreritra fotsiny hoe ny olona ry any angambany manana hevitra be na olona ry fa manana hevitra daholo mihitsy antsika. Ka za ohatrany tsy manan-kevitra mihitsy. Ameo hevitra any aloha zaka. Mila zarina ny saina Joanne. Misy tenin'Andriamanitra tiako hianarantsika roa. Tena mila ianarana amin'izao fahatanorana izao mihitsy. Ao amin'ny ohabolanao 20. Ohabolana 2020 tapany voalohany. Enoy ange izao no tenin'Andriamanitra antsika hoe ny hevitra rehetra ao aorianan'inona hono? Fisainana. Ny hevitra rehetra dia ao aorian'ny fisainana. Izany ny tenin'Andriamanitra mampianatra antsika hoe ahoana ny fomba hahatongavan'ilay hevitra ny amintsika any. Mila misaina zany. Tena mila maka fotoana mihitsy hoe misaintsaina. Ka ilay fotoana amin'izao amin'ilay fiainana zany tena mitako hoe eo no eo mila misaina tena hoe ao anatin'ny 2 sekondra dia mila mamoaka hevitra aingana fa mandeha be ny fotoana. Fandriky ny fahavalo mihitsy izay resaka fotoana izay. Fandriky ny fahavalo amintsika satria tsy tiantsika raha voatady hanana hevitra ianao ka hevitra tsara avy amin'Andriamanitra io dia mampiororo ny fanjakan'ny Satana izany dia inona ny ataony amintsika? Ataony izay hahatonga anao tsy mieritreritra tsy misaina fa tonga dia ataonao fotsiny fanapahan-kevitra. Hitany Joanne ferifery izao ny ankizy vavy kely mbola vao 12 taona dia be voka hono. Ny olana amin'ireny ange tsy nihevitra tsara izy satria tsy naka fotoana ny sainany. Fa maimaika tany. Tena maimaika mihitsy. Ahoana ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika hoe ny hevitra? Ny hevitra rehetra dia ao aorian'ny fisainana. Ny hevitra rehetra dia ao aorian'ny fisainana. Ohabolana 2020 tapany voalohany izany. Tena mila maka fotoana misaina, mandinika. Fa amin'ny alalan'izay ny voan'ny hevitra. Fa ny hevitra tsy terateraka amin'izao fahatany. Raha tsy maka fotoana mihitsy tsika isaintsainana. Ohabolana 2020 20 ka faly andiny no 20 tapany voalohany. Ny hevitra rehetra dia ao aorian'ny fisainana. Misy teny izay any amin'ny bokin'ny Hebreo any hoe ny saina zatra ampiasaina tsara hafa mihitsy. Joanne zao dia efa mianatra mampiasa tsara ny saina. Mianatra misaintsaina. Mandao anentana ny tanora rehetra mihitsy tsika hoe andao hisaintsaina. Andao maka fisainana tsara. Mialoha ny zavatra rehetra. Anao sery inona ianao. Tsy ny hevitry ny hafa fotsiny ny alaina amin'izany fa misaina aloha ianao mandinika. Izay indrindra. Ohabolana 20 re 20. Ny hevitra rehetra dia ao aorian'ny fisainana. Ny hevitra rehetra dia ao aorian'ny fisainana. Ary rehefa nambady ianao, tandremo, mila misaina aloha, fisainana aloha dia izay vao mandeha ny hevitra. Fa ahoana hono ny tenin'Andriamanitra? Ny hevitra rehetra dia ao aorian'ny fisainana. Amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Andao haka fotoana hisainana
Akatsika ilay hevitr'Andriamanitra araka amin'ny teny any amin'ny Jeremia 7:20 miteny hoe manana hevitra io Andriamanitra io mitondra inona ilay hevitra? Fiadanana fa tsy loza. Zay indrindra dia alaina amin'ny fisainana izany fa tsy alaina amin'ny fahamaikamaikana. Averintsika roa farany miaraka roabolana toko faharoapolo andiny fahavalo ambin'ny folo tapany voalohany. ny hevitra rehetra dia ao aorian'ny fisainana. Ombay mitadidi. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, 7 ambin'ny folo ny zato, 25 folo.